Fa tsy afa-misaraka amin'izay fampiasana hitaoraka ajamirindra izay moa ny internet ka nandritriny lanonana fanolorana medaly ho an'ny tanora mendrika ino nanarotany Nandriana Razafindramaro nanontany minisitra mikasika ny fahafahana manalefaka ny saran'izay internet izay eto Madagasikara. Fantatra tao anatin'izany fa iroso amin'ny fampiarana ny sarany farany ambany ny fitonam-panjakana mandra-piandry izay dia avela ny tolotra sy ny tinady amin'ny fanomezana internet apidina ho azy ny sarany amin'izao fotoan'izao. Eo amin'ny sary ny faniriky kely an-trano anaratsika izay. Dia efa nisokafantsika ny secteur misy opérateur amin'ny zanabolana tonga eto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana Jona. Ny tanjontsika fitonam-panjakana dia tsotra apetraka libéralisation ahafahantsika mahazo concurrence. Ny fanjakana tsy tia miréguler ny prix fa avela autorégulation, zany hoe avela ny compétition izy dia miady ho azy entre ny opérateur ary zareo mampidina ny tahany zany internet zany ary zay ny ataontsika izao. Rehefa misokatra ny Orange, misokatra ny Airtel, misokatra ny Starlink dia tsy maintsy midina ho azy automatiquement prix ny internet eto Madagasikara ka en attendant an'izay en parallèle dia efa mametraka ny décret izahay ahafahana amin'ny fametrahana andreo ataontsika hoe prix plafond. Satria napetrakantsika hoe tsy mahazo midina amban'ity protection des investissements fa rehefa tsy mifanaraka dia apetraka iny prix plafond ohatra ahafahanay zany mampidina indray io prix internet rehefa tsy mifanaraka ny opérateur, zany hoe maka fotoana daholo zany. En attendant avant que l'État intervienne, allo libre concurrence, allo hipetraka ny opérateur rehetra afaka mampiditra internet avy any ivelany dia midina automatiquement ny prix ny internet eto Madagasikara.